Fivoazan-tsaina aloha izay vao fampandrosoana. Inona no atao hoe fananana iombonana? Ny atao hoe fananana iombonana dia samy tompony dia samy tompona andraikitra amin'ny fikojakojana, samy tompona andraikitra amin'ny fikajiana ny tombotsoa izay omen'ilay fananana iombonana ho an'ny mpiray tanindrazana, ho an'ny firenena. Ohatra hoe fananana iombonana ny zaridainan'Antaninarenina izay ampatsiahifiko eto ihany fa nisy tompona andraikitra ambony amin'izao fotoana izao. Taloha tamin'izy nanao Facebook nilaza fa efa namidy fananana iombonana ny zaridainan'Antaninarenina ka tokony miverina amin'ny vahoaka. Le tompona andraikitra tamin'izany fotoana izany zany nieritreritra hoe samy tompony dia samy maka kely dia namidiny ho tombotsoa ho an'ny tenany ilay zaridainan'Antaninarenina. Aloha hazava fa tsy haiko hoe marina ilay sa tsy marina fa manana vidéo aho olona tompona andraikitra ambony ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao nilaza fa efa namidy ilay zaridainan'Antaninarenina. Ka ilay zaridainan'Antaninarenina zany tokony miverina amin'ny vahoaka raha ohatra ka nisy tokoa izany fisandohana fivarotana ny zaridainan'Antaninarenina zany dia antenaina fa isy ny fanambarana fa efa niverina tamin'ny vahoaka izany. Fa tsy hoe indray andro any tsika dia hipotra tampoka ireo milaza fa tompon'ilay zaridainan'Antaninarenina dia mandroaka ny vahoaka izay mitsangatsangana ao. Fa ny zaridainan'Antaninarenina zany dia fananana iombonana ohatra dia ny dikan'izany dia mananjo hiala sasatra sy hitsangatsangana ao ny vahoaka malagasy. Fa zany tsy midika hoe afaka manarinary fako eny rehetra eny aho na hoe afaka mandoto na hoe afaka manao maloto ao. Tompona andraikitra amin'ny fikojakojana ilay fananana iombonana isika vahoaka malagasy rehetra. Izay natao hoe fananana iombonana. Tokony sarotiny ihany koa isika rehefa misy mitady hisompatra ny fananana iombonana. Sarotiny tsirairay zany tsika. Satria zavatra tokony natao hitondra tombotsoa ho an'ny daholobe dia bahanan'ny olona vitsivitsy fotsiny ohatra dia tokony sarotiny amin'izany isika. Izay ilay fananana iombonana. Ataontsika amin'ny teny frantsay hoe chose publique. Misy seza eo seza natao ho an'ny public, seza natao ho an'ny daholobe. Tsy misy olona iray arany mananjo andoto an'io seza io. Ny tokony ataon'ny olona tsirairay mipetraka eo arany dia ny manadio an'ilay seza isaky ny avy mipetraka izy. Fananana iombonana ny arabe dia adiditsika no mikolokolo an'ilay arabe. Tokony tsy manary fako eny amin'ny arabe isika. Satria izay ilay définition an'ilay fananana iombonana. Raha ohatra ka misy mpivarotra tsy mety miala teny amin'ny arabe fa mivarotra eny amin'ny arabe dia tantara hafa indray izany. Satria ny RCR efa miteny antsika ombieny fa ny firaisan-kinam-pirenena dia potika tanteraka. Misy ilay zavatra ataontsika hoe résistance au changement. Rehefa tsy misy firaisan-kina io dia tsy hiala moramora teo amin'ny arabe zany ny mpivarotra izay efa zatra mivarotra eo amin'ny arabe. Sady tsy manome tsinona an'ilay mpivarotra zany tsy manome tsinona an'ilay fanjakana raha ohatra ka tsy vita an'ilay izy satria efa maty ny rafim-piarahamonina, efa maty ny firaisan-kinam-pirenena. Tokony manamboatra mémoire collectif raha toa ka amelona indray izany firaisan-kinam-pirenena izany. Ka izay zany ny afatra tiako lazaina momba ny fananana iombonana satria fifoazan-tsaina aloha izay vao fampandrosoana. Tsy afaka manantena isika hoe amboarina lalana androany dia hikojakojan'iny ilay olombelona rehetrarehetra ao Madagasikara ao rehefa ohatra ka tsy mifoara-tsaina izy. Tsy tonga saina hoe le fananana iombonana ka mila kojakojaina. Tsy tonga saina hoe ilay fananana iombonana dia andraikiny ny mikojakojana azy. Ka fifoazan-tsaina aloha izay vao fampandrosoana. Rehefa mifoha isika dia misokatra ny lalana makany amin'ny fampandrosoana.
ary izany fifoajan-tsaina zany tsy mangataka fiovana toe-tsaina fa mila tonga saina fotsiny aloha hoe zay le izy. Raha ohatra ka tsy tonga saina amin'izany akory raha isika ahoana ny fomba hieritreretantsika hoe mila miova le izy. Ny etapy voalohany zany dia tokony tonga saina. Vahoaka matory ve no eritreretina ampianarina hoe ity mety dia ity tsy mety. Raha tsy hoe isika mihitsy no efa zatra manao bonitolo dia amoaka miaramila isaky ny mihetsika dia hoe amoaka mpitandro filaminana dia ampiasa force amin'izay satria efa nitenenina le vahoaka. Zay aloha hafa zay. Fa isika no miara-mandinika hoe firy andro, firy herinandro, firy volana ny fampiasana force no andaitra amin'ny fiarahamonina izay efa maty.